satria kosa lakamisy amin'ny rampitso tsy adino manome fahafampo ny mpamaky ny gazety Soa ny larana fahaenina amby enimpolo sy telonjato indray no aroso amintsika mpamaky azy indro ny lohateny misongadina hofitina amintsika fohifohy. Dimy taona izao no niarako taminao, niarady fangaty fampitantana tsy ny fandao, nitoky ny famzahaina. Ny larana fahaenina amby enimpolo sy telonjato amin'ny gazety Soa no ivoaka rapitso ka loha hevitra izay inona fa alinanao hatrany no noman'ny gazety Soa anao, toy ny hoe raha tianao ny anitona fijery manova meny. 424 inona no atao hoe lehilahy tonga lafatra. Efa ela ny ela ny vehivavy indray no irina ho zanaka tokana. Tsy adino ihany koa ireo lohateny isan-karazany amin'ny teny vahiny, iresahana momba ny déodorant, momba ny maquillage amin'ireo olo-malaza ny ivelany, ary ny resaka fikarakaram-batana amin'ny hatsaram-bika ihany koa. Ny alava amin'ny pataloha tsy ho adino ihany koa hoe ny fohy sa ny lava ny tena tsara amin'izao fotoana izao. Tsy adino ny resaka ireo zavatra hafa kely niseho tany ivelany toy ny tany Alemana sy tany Tokyo. Aza donona raha ny makany anjara gazetinao Soa dia ny rapitso larana fahaenina amby enimpolo sy telonjato eny mpivarotra mahazatra anao. Ety ampamaranana dia tsara kosa ny mampafantatra antsika mpitiany gazety Soa fa ho amin'ny herinandro tokony hivoaka ny faraika amby folo ny volana desambra ny gazety Soa dia hivoaka ny alarobia fa folo ny volana desambra izany no ny antony manokana farany atonany kio tompoko lazy tompoko vavy ny fampalalambo vaoantsika isorana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany fampame fotoana eto indraintsika amin'ny oro manaraka velomana.